Salama daholo androany isika dia ndao araha hiresaka ny akony lalao kopikole izay nahitana ireo mpandray anjara maro izay nisolitena ireo artista izay noheveriny fa mitovitovy endrika aminy. Ka isany nanaitra ny maro tamin'izany raha nahita an'ilay kopikole rakorotsy tany Toamasina tany tamin'ity faraparan'ny herinandro ity. Tsy vitsy moa ny tolagaga tamin'izany fa dia tena mitovy tsy misy valaka amin'ny rakorotsy ilay kopikoleany tany Tamatavy tany. Fa milohan'izany dia azo dino ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravona ireny hevitra rehetra ireny anaovantsika video manarakeo. Azo dino ihany koa ny milike ny video antsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay tefany amsisy tomatao gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Toy ny mahazatra isan-taona dia misy foana ny lalao kopikole izay karakarainy TV Plus Malagasy. Tsy vao izao no nisy izany kopikole izany fa efa hatramin'ny ela no nisy an'izany ary efa taonany maromaro zay no nahitavantsika an'izany lalao kopikole izany izay mivantana ao amin'ny TV Plus Malagasy ary hita manerana ny nosy izany. Tsy vitsy ny mpandray anjara amin'izany ary mihamtombo isan-taona ireo mpandray anjara no ny fitiavana an'ity lalao kopikole na ihany koa fakantahaka ireo artista malaza izay noheveriny tsirairay fa mitovitovy endrika aminy. Mbola ao anatin'izay kopikole izay hatrany dia misy ihany koa ny atao hoe découverte izay fampahafantarana ireo artista izay tsy mbola fantatry ny be sy ny maro ka iny ary fa tonga ny fotoana izay ampahafantarana azy ireo ampahabe maso manerana ny nosy. Indrindra ireo artista izay vao misandatra izay tsy mbola mahavita ny matarakazy etsy roa ka ny lalao découverte no occasion lehibe ahafahana maneho an'izany talenta ananany tsirairay izany mba ho fantatry ny be sy ny maro maneran-tany. Maro ihany ireo artista izay lasa kalaza amin'izao fotoana izao no nipoitra avy tao anatiny izany lalao kopikole izany. Toy andry Zakirandry, ry Jackie Jivon, eo ihany koa ireo artista andriambavilanitra toy andry Hashimia sy ny kopikole Black Nadia sy ny maro hafa ireny dia nipoitra avy tao anatin'izany kopikole izany avokoa. Ka noho izany dia azo lazaina fa manampy ihany ho an'ireo izay manan-talenta sy ireo izay sahisahy ity lalao kopikole ity satria ahafahan'izy ireo maneho izay talenta izay ananany izay ho hitany mpiarabelona sy ny be sy ny maro indrindra ho an'olona rehetra maneran-tany izay manaraka tsy tapaka ny TV Plus Madagasikara. Na dia eo aza izay fakantahaka izay sy ny fitoviana endrika izay dia maro ihany anefany ireo izay mbola tsy mahay tsara ny atao hoe kopikole fa misy ny sasany dia mivoana ary mihevitra izany lalao kopikole izany dia fifaninanankira tsotra zao ka na tsy mitovy endrika amin'ilay olona lainy tahaka aza ny sasany dia mihevitra izy fa mitovy na ihany koa tsy fantany ny atao hoe kopikole ka noheveriny fa fifaninankira toy ny karaoke ihany io ka izay mpihira hitany fa tiany sy mba hainy ny mihira ny hirany dia iny ihany no ataony na dia tsy mitovy endrika aminy aza ka lasa baize iny rehefa aveo satria maro ireo izay manakina ao anaty commentaire sy ny maro hafa amin'ilay hoe sao dia mba tsy nijery fitaratra tsara ara na koa hoe sao dia tsy fantatrareo ary ny atao hoe kopikole sy ny maro hafa. Eo ihany koa ireo olana madinidinika izay ateraky ny kopikole indrindra fa eo amin'ny artista izay alaina tahaka izany hoe ilay tena artista tompony hira izay alain'izy ireo tahaka sy ireo izay pakatahaka matetika dia misy fifandirana foana any amin'ny farany satria rehefa vita ny kopikole ka mahazo an'izay lalao kopikole izay ireo pakatahaka indroara fa mahazo contrat ny sasany ka tsy mihera amin'ilay tompony hira sy ilay tena artista alain'izy ireo tahaka izy ireo ka lasa miteraka olana be dia be satria lasa tsy voahajantsony ny droit d'auteur sy ny maro hafa. Ao ihany koa ireo artista izay kalaza tsy mankasitraka any fisin'ity lalao kopikole ity satria lazain'izy ireo fa manimba ny kanto malagasy ity lalao ity noho izy mitaona ireo tanora izay mitovitovy endrika amin'ny artista hakatahaka tsotra zao fa tsy mba manana an'ilay toetsaina hoe créativité sy ny maro hafa ka lasa tsy mahay mamorona tsony ireo izay mpanao kopikole fa lasa makatahaka hatrany amin'ny farany ilay artista izay hitany fa mitovitovy endrika azy iny ka lasa tsy mipetraka tsony ilay hoe kanto sy ny famoronana amin'izay fotoana izay. Ao anatin'izay kopikole izay hatrany moa dia nihazo aniny faritry Toamasina iny ny piasa ny TV Plus Madagasikara izay nanomana an'ity lalao kopikole ity
tamin'ity faraparany herinandro iny ka naro ireo mpandray anjara tamin'izany ary misy aza tena nampiomesy nahitany sasany a toy andy copicole Chantal izay tena hita fa tsy mitovy zao a fa noho ny samby matavitavy dia nihevitra ny tenany fa mitovy endrika amin'ny Chantal izay nanaitra ny besiny maro ary naro dia naro nitsikera tamin'izany. Eo ihany koa ireo zay nakatahaka an'ilay mpanakanto malaza avy any amin'ny faritry Toamasina iny a tsy iza moa izany fa Mad Max izay tena mbola nampiomehiny maro ihany raha nahita anireo zay nanao copicole Mad Max ka maro ireo izay nanao yeso sy ny nanisy anarana mihitsy aza ny sasany amin'ilay hoe Mad Max Sam sy ny maro hafa. Teo ihany koa ireo zay nakatahaka ny mpanakanto malaza avy any Toamasina hatrany izany hoe Rimka izay tena mbola nampisy tsikera ny maro ihany koa fa tamin'ity farany kosa tena hita fa mitovy na ny endrika na ny fitsanga na ny hetim-bolo sy ny alavam-bolo de tena mitovy tsy misy valaka amin'ilay mpanakanto izay efa ndaosiny fahafatesana fantatsika tsara tsy iza izany fa Rakrotsy izay avy any Antsirabe ihany moa ny lehilahy izay isany mpanakanto nalaza tamin'izany fotoana izany ary manana ny mahizy azy. Tena nitovy ilay tovolahy nakatahaka azy ka nanaitra ny maro ihany raha nahitan'izany ary tsy vitsy ireo zay nilaza fa velona indray Rakrotsy ao anatin'ity copicole ity raha nahita an'ilay tovolahy tena mitovy amin'ny Rakrotsy izay. Maro ihany koa ireo zay niresaka fa misy ny olona de tena mitovy na dia tsy mpihavana aza. Raha ny tantara no asiantsika resaka kely i Rakrotsy dia isan'ny mpanakanto izay manana ny lazany ary manana ny mahizy azy raha ho an'i Madagasikara ary efa imbetsaka izy no nandeha nanao seho tany ivelan'i Madagasikara. Fony mbola kely i Rakrotsy dia efa niaina tao anatin'izany tontolon'ny mozika izany ary avy any amin'ny faritry Vakinankaratra any ny fiaviany. Nanomboka niditra teo amin'ny sehatry ny mozika izay Rakrotsy teo amin'ny taona 2024 teo eo ka niara-ny hira ary nampiara-peo izy telo mitsamo tamin'izany Pity Leo, Rakrotsy ary ihany koa Arion Joy. Rehefa tato afara dia nisintaka i Pity Leo izay nandeha nitokana ka i Pity Leo no nalaza voalohany tamin'izy telo mitsamo ireto fa taty amin'ny taona 2024 vao nanomboka niakatra ary nafy nilazan'izany Rakrotsy izany de ny faneran-dalana tamin'izany ihany koa nilazany Arion Joy teo amin'ilay hira hoe voninkazo voarara. Fa tena nanamarika ny Rakrotsy dia ilay hirany mitondra lohateny hoe Tania, teo ihany koa ilay hoe Razazavavy izay tena nanaitra ny besiny maro ary nitondra avo nilazany Rakrotsy manerana ny nosy izany. Taorian'izay dia nahazo contrat tamin'ny fampielezan-kevitra ny fifidianana 2024 izay niaraka tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina i Rakrotsy ka dia vao may aza nihitatra izany lazany izany. Fa io moa zany ny olombelona dia volovarin'Andriamanitra dia rehefa tonga ny fotoana akanitsika dia tsy maintsy mandeha fa tsisy afaka miady amin'ny fahafatesana izay noho ny aretina izay nahazo azy tamin'izany fotoana izany ka nandao antsika i Rakrotsy nefa dia mbola tena tao anatin'ny fahatanorana tanteraka ary tena